Dia mbola mamerina ny farabaina anatokantsanana izay atao amin'ny fandaharana taona be. Ny match izay arahantsika an'izao dia ny match izay nihaonan'ny vehivavintsika tany Tunisie izay nahatonga zareo larana fahatelo ka araraka an'izay match izay tsika sy ny fanolorana medaly ho azy ireo. Nahazo medaly Olimpo ny Malagasy ny 12 sy ny 13 Oktobra lasa teo no totontsaina tany amin'ny tanàna N'Djamena any Tunisie ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny lalao ho an'ny olona fito vehivavy. Ireo firenena 12 matanjaka indrindra ty Afrika eo amin'ny taranja sy lalao ity amin'ny vehivavy no nandray anjara tamin'izany ka nahitana ny Kenya, Uganda, Zimbabwe, Madagascar, Senegal, Botswana, Zambie, Maroc, ny Nosy Maurice, Afrika Atsimo, Ghana ary ny Tunisie no mpampiatrano. So tsika moa dia anaraka ny match izay nihaona zareo mankivehivavy tany Tunisia, izay nihaona tany Maroc, Tunisia ary Maurice. Ary tsika moa dia resin'ny Afrique du Sud tany amin'ny demi-finale anaraka an'izay voka taloha izay tsika tompoko. Tanterahana ny asabotsy 12 Oktobra ny fihodirana voalohany ka lalao telo no natrehan'ny ekipa pirenena malagasy tamin'izany. I Madagasikara sy Maroc no nanokatra ny lalao. Tsara fanombohana ny malagasy satria lavin'izy ireo tamin'isa 4-30 noho ny aotra ny Marokanina. Teo amin'ny lalao faharoa kosa dia mbola nambiratra ihany ny malagasy satria laviny tamin'isa mavesatra 2-7 noho ny aotra ny Mauritianina. Ny lalao fahatelo farany ho an'ny malagasy dia fihaonana tamin'ny Tunisie izay mpampiatrano. Nahazo tombony ny Tunisianina satria ny lalao teo anoloan'ny mpanohana izy. Mafy ny lalao saingy tsy nanakana ny malagasy zany androbahana ny fandresena tamin'ny isa 14 noho ny 7. Ireo voka-dalao ireo no nampisonitra ny malagasy hiakatra amin'ny lalao ampahifadalana ny ampitso ka i Senegal no nifanindrina tamin'ireo mankivehivavy. Mbola nampiseho ny malagasy tamin'izany ny fahaizany miaro tena sy ny manao fanafihana aingana sy tsara rafitra any ka laviny tamin'ny isa 4-5 ny Senegaly. Tafakatra teo manasa-dalana araka izany ny malagasy ary nifanetra tamin'ny Afrika Atsimo izay mitana ny larana voalohany aty Afrika raha ny baolina lavalava ho an'ny vehivavy no resahana. Nanao izay ho afany ihany koa ny mpilalao antsika saingy hita ihany ny elanelana teo amin'ny lentan'ny ekipa rotonta ka niondrika tamin'ny isa 7-20 no niaotra ny malagasy. Izay no nitondra Madagasikara hiatrika ny lalao fiadiana toerana ka i Tunisie mpampiatrano indray no nianao tamin'ny Maki vehivavy izay efa antson'izy ireo hoe Lady Maki. Niatrika lalao mafy tokoa ny malagasy. I Madagasikara no nanokatra ny isa tamin'ny baolina nentina tanana saingy tsy voatsara ka 5 noho ny aotra ny isa teny amin'ny solaitra be vao nanomboka kelikely ny lalao. Nanomboka teo dia nanao fanafihana totoafo ny Tunisianina ary nitokona tany amin'ny 12 metatra tany amin'ny ampahan-kianjan'ny malagasy. Tany no tena lalaovan-drotota betsaka indrindra tao amin'ity lalao ity ary tena niady mafy ny malagasy niaro itombon'isa hatramin'ny farany. Vetiny rano natsakaina ka nivoaka nandresy tamin'ny isa 5 no aotra ny malagasy ka nahazo ny medaly Olimpo. No ivokatra io dia mbola manana lalao azo hiavotana ny malagasy mba hatafitantsika amin'ny lalao olimpika izay atao any Tokyo any Japon amin'ny taona 2020. Mbola misy araka izany lalao analana vela hiadiana toerana andehanana any Japon ao aoriana kely ao. So zany tsika dia anjay ny vahintsika ato amin'ny fandaharana taona be tsy akory zany fa ny président'ny fédération na malagasy ny rugby. Marina tokoa zany ezahana mihitsy zany ho vita ara-potoana mandritra nyty taona 2019 ty ny championnat 2019 satria ny tena olantsika hatramin'izay zany dia eo amin'le resaka toetrandro zany sy resaka terrain nentina namitana ny championnat zany. Zao zany efa afaka ilalaovana ny eny mikanja Maki dia noho izany zany afaka mandeha tsara ny championnat zany raha tsika mahita hoe tena ao amin'le formule izay ahitana ireo mpilalao sy club
sangany eto Madagasikara no milalao eny amin'ny Kianjamaki manao zany championnat de Madagasikara élite fédérale 1 zany. Tena miakatra avo mihitsy ny avo teknika sy avo leta ny mpilalao satria ny club rehetrarehetra zany de mampilalao zaza tanora tena le ao am'le heriny mihitsy ary mahasamy hafa ny rugby kosa aloha ny amin'ny taranja collectif hafa zany dia tsy maintsy milaina foana ireo efa zokony zay manana expérience mitatana le tanora reny zany. Rugby zany tena ilaina daholo zany ny famatorana ny compétence physique ny akingana sy fahaizan'ny mpilalao zany hoe miaraka tena ao anatin'ny ana tsy mpilalao tomambana zany raha tsy feno fepetra ireo zany ary zay zany raha amporisihako hoe tongava mijery ny champion de Madagascar eny amin'ny Kianjamaki fa tena voatra tanteraka mihitsy ny rugby malagasy ary zany moa de hitantaratra eo amin'ny lalao iraisam-pirenena zay lazaiko marina eto zany fa tsy hoe Afrika intsony zany ny tanjotsika eto Madagasikara fa ny international mihitsy zany indrindrandrindra ho an'ny rugby à 7 zay circuit mondiaux sy ny qualification amin'ny Jeux olympiques zay ny tanjotsika amin'ity taona ity tokony ampahafantarina ny fileovana rehetrarehetra zany ny lalàna vaovao rehetrarehetra zay miatra amin'ny lalao rugby amin'izao fotoana zao ary andraikitry ny mpitsara ny mampahafantatra zany lalàna zany mba tsy hisian'ny olana amin'seho eny ambony kianja zany entre ny mpilalao ny entraîneur ny mpijery ary ny arbitre zay aloha zany tokony fantatra mazava tsara ary ny arbitre koa zany de efa nandraisana fepetra mihitsy zany hoe mba tsy hisian'ilay resaka hoe kalaky sy ny hoe zavatra hafa zay mifanohatra amin'ny fizotran'ny lalao eny ambony kianja zany dia entitra mihitsy ny malagasy rugby amin'ny fanendrena ny arbitre misy mpanara-maso zany ny arbitre tsirairay aby ny ohatrany hoe coach zany ny arbitre zany tokony modely voalohany amin'ny fitsarana ny lalao de ohatran'izay koa ny mpilalao any maki ka raha ohatra ka manao adosona manao alina dia double ny sazy ny mpilalao amin'ny maki zany raha mihoatra ny sazy tokony omena ny mpilalao tsotra ny dikan'izany de zao hoe allo zany tena niendry dalao tena hoe mampiseho ny tena ny avo teknika ny rugby malagasy mihitsy no hita eny amin'ny kianja eny amin'ny kianjan'ny maki mandritra ity championnat de Madagascar ty ary tohizana mihitsy zay toetsaina sy discipline na madiscipline sportive ny rugby dia apetraka tsara zay resaka discipline zay zany mba hampizotra tsara ny lalao eny. Io zany tsika dia anaraka ny voka-daloha ny asabotsy lasa teo zenona ny FTBA vao Andratapenaka sy ny 3F5 vao Ambohitsiry ary ny FTA vao Andavamamba sy ny 3FB fahasalamana ny 3FI vao Ambalavoa Isotsy ary sy ny STM sy vao Nare Tropical ary ny baolina farany zenona ny FTM sy Tamanosibe anaraka an'izay lalao zay tsika ankafizo ary. Tsy nety lavo Ringandrina sy Dakar ary Knaps nototsaina ny farany herinandro teo teny amin'ny Kianjamaki Andratapenaka ny andro fahatelo iadina izay ho tompon'akany Madagasikara eo amin'ny division voalohany eo anivo ny fédération malagasy ny baolina lavalava na ny Gold Top 20 nisongadina tamin'izany ny 3FB sy FT Manjakaray ary ny Knaps Sport Rugby avy any Matsatram-bony. Azo ambara fa kiondalana iny andro fahatelo indry na de mbola maro aza ireo lalao miandry ireo mpifaninana. Hatramin'ny nanomboany ity dingana farany amin'ny Gold Top 20 ity dia ekipa telo no mbola tsy nety resy mihitsy. Eo aloha ny 3FB na antsoin'ireo mpakafy hoe Ringandrina izay navita nandavo ny FT Andavamamba tamin'ny isa 5-10 no 4-30. Mbola ny 3FB ihany no izany no be isa indrindra amin'ity fifaninanana ity. Teo ihany koa ny adiny samy quartier fatadaza amin'ny filalovana baolina lavalava izy aniona ny Tamanosibe sy ny FT Manjakaray na ny Dakar. Azo lazaina tsy ampiambahambana fa tsy naovoka mihitsy ny mpilalao an'Anosibe ka niondrika tamin'ny isa mavesatra 4-20 noho ny 20. Tsara fanomana zay ka zay va ela moa
nanomana dia reny no vokatra mivavatsy atao be fa reny zany ny skôly moa reny raha mahita reniko secret zany dia tsisy akoatra no mikotsana sy mibata vy sy mitaiza tena ihany zay ny secret an'ny mitanjaka aloha. Tsika moa anatin'ity zay lalao zay matimatesantsika ty dia mba raisina ihany koa ny tian'ireo namana zay mba mitaraina hoe entana fanatsarana nyty lalao zay raisantsika ty dia mba miangavy zany namana ny sasany amin'le hoe matsa amin'ny CSB ataon'ny sasany efa tsy mahavita matsa koa mbola vao matsa ray no vitany sasany efa mahavita matsa efatra dia apetsaka amin'ny ambaratonga tsirairay aby zany hoe aloha mametsaka ny tokony place tokony ho anazy tsirairay aby tsika mpilalao mipetsaka mpilalao ny mpitsara mipetsaka ho mpitsara ary ny tompony anjaikitra ambony ao amin'ny fédération mipetsaka amin'ny olon-dehibe anareo dia manjosy ty lalao zay matimatsisantsika ty satria efa hitantsika efa dia tena manjosy dia manjosy zany ty rugby eto Madagasikara dia raha sanatsitsika samitsika an'izay ny fampitenety foana dia manjary tsy mety fanatsarana no andeha atao tsy nyspaingatra kely fotsiny zay fa anaraka matsa hafa an'izay tsika. Anaraka ny matsa ny alady indray zany tsika zay nionany TFM vao Akasina sy ny VTM vao Atsalovana eny fa dia tena nanohatra tokoa moa zareo vao Atsalovana nefa tsy natazona zareo avao amin'ny TFM vao Akasina sy ny USAI Cup nanao tamin'ny CNAPS TFA vao anaty azy nanao tamin'ny 15 avenir ary matsa farany zay nionany COSFA sy ny USCAR vao amin'ny commune urbaine Antananarivo anaraka an'izay matsa zay tsika ankafizo tompoko. Tsara asongadina ihany koa ny lalao ny aonan'ny CNAPS Sport Rugby izay solotenan'ny ligue matsiatra ambony tamin'ny USC Cup. Fefika tanteraka ireto farany nanoloana ny fanafiana totoafy nataon'ny CNAPS ka zara raha nahazo isa enina raha 17 kosa ny andro zareo avy any matsiatra ambony. Teo amin'ireo lalao hafa dia nahazo fandresena ny COSFA tompon-daka farany teo nanoloana ny USCAR tamin'ny isa 20 no 1-20. Isaraka adsala 1-20 avy kosa ny FTB Andotapenaka sy ny 3F5 avy eny Ambotsiry. Nahazo tombon-dalana kosa ny 3FAI avy any Vakinankaratra raha nandavo ny Savonnerie Tropicale de Madagascar tamin'ny isa 20 no 13. Sarosarotra ihany aloha zany no niady amin'ny Savonnerie Tropicale androany indrindra fa Savonnerie Tropicale finaliste tamin'ny saison farany teo. Isan'ny zavatra natao moa zany navoatra le filevana dia tao ny fanaovana recrutement ny tanora tany aloha zany voalohany indrindra tsara ihany koa moralanay satria hatramin'izao aloha zany 3FAI natany amin'ny zay tany amin'ny 2e division ary mbola tsisy nandresy mihitsy zay hatramin'izao ka ny tanjona moa zany mazava ho azy fa FTM indray amin'ny tapabolana mieritreritra ny andresy aloha zany zay fa dia io moa baolina dia ho hitantsika eo ihany fa ny manana aloha dia mipetrapetraka tsara mandeha araka ny atsakany sy andavana. Teo amin'ny fionan'ny 15 avenir sy ny TF anaty azo dia nivoaka nandresy ireto farany tamin'ny isa 14 no 17. Raha ny lalao ny onan'ny TFM Makasina sy ny VTM Antsalovana kosa indray dia azo lazaina fa tsy niady mihitsy ny lalao. Betsaka ireo adisona sy vita vozavozana naseho ny mpilalao an'Antsalovana. Any ka moramora tamin'ny zareo avy any Akasina ny nanatitra moramora ny isa ho an'ny fandresena. Lafo tamin'ny isa 17 no 20 noho izany ny VTMA. Hitako lesika anjala zany nananaty raky izy tamin'ny voalohany zany eritreritra le baolina. Mo amplisiny zay koa zany bandy anankifolo anay zao maratsa tratra le match amin'ny sesy. Eo zany misy voadona coach Sevi be da be folo dia eo zany lasa le adaptation le bandy kely zany tsy mifameno tsony teny ambony kianja
dia nisy deuxième mi-temps lasa nisy mivaby zanala le placage na le teo amin'le faminonan'le kianja. Ampijeriko ny lalao androany zany mahafinaritra fa misy indrikely teo amin'ny fiarahana i bandy akamo. Ny teo ny misy indrikely fa mahafinaritra ny lalao mivokatra lalao mahafinaritra tsara. Dia manomana tsara mihitsy Flesa rio ary ny lalao tena endrasana Flesa izay eo amin'ny tefafa reny zany ohatrany hoe entraînement nanaovanay nefa io ny tena anomananay ary kofonay fa tsy maresy anay izy hatramin'izay ary hatramin'izao. Dia tsy haiko moa izy mianakavy tsy saotsanareo izay mpanorevitra entana anatsarana an'ity fandarana taona be ity dia isorana koa ny malagasy rugby fanatanterahana ny rugby eto Madagasikara dia nareo indrindra moa fa nareo mpakafy ny rugby fa mafy le zavatra imatimatesantsika ity dia tongava foana mijery rugby ny Kianja Makia manohana ny joueurantsika tsirairay aby. Toy izao manaraka izao indray ny fandaharam-potoana amin'ny dona eny amin'ny stade Maki Andotapenaka ny asabotsy fa 20 oktobra 2022. Amin'ny 7 ora maraina Kosfa ifandona amin'ny USC Cup. Amin'ny 12 ratoandro kosa JSTA ifandona amin'ny VTMA. Amin'ny 2 ora ratoandro SCB ifandona amin'ny Knaps. Amin'ny 3 ora tolakandro TFA ifandona amin'ny TFMA. Ny alahady 20 oktobra 2022 mbola ao amin'ny stade Maki ihany. Amin'ny 7 ora maraina USA ifandona amin'ny STM. Amin'ny 12 ratoandro FTA ifandona amin'ny FTBA. Amin'ny 2 ora tolakandro 15FA ifandona amin'ny 3F5 ary amin'ny 3 ora ratoandro kosa dia ifandona ny 3FI amin'ny FTM. Dia metsaka ny veloma manjam-peona vetivety indray izay eto fandaran-taona be dia manasanareo foana nanaraka an'ity fandarana mamitsika ity veloma tompoka.